ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifalena no era-panatsika hatratra alakamisy 5 ny volana septambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko 7 Luka toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Luka toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteny rehetra izany dia nakany Kapernaoma izy. Ary mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty. Koa raha nareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka ny olon'ny jiosy akeo aminy hangataka azy mba ho afaka hahasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy tampoka ka nanao hoe miendrika hanaovanao izany izy satria tia ny firenentsika izy sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mby teo akaikin'ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka zakay izay jena azy ka nanao taminy hoe tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy miendrika hidiranao ambany tafotranoko aho. Koa na dia ny tenako aza dia ataoko fa tsy miendrika eo aminao fa mitenena ihany dia ho sitrany ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay fihiziko. Koa hoy izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avidy avy izy, ary amin'ny mpanompoka atao sao dia manao izy. Ary noho nalaza izany Jesosy dia gaga taminy, ary dia nitody izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho ny tafaverina tao an-trano ireo iraka dia hita ny fasitrana ilay mpanompo. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity volana septambra ity moa dia mbola ao anatin'ny tokotany ben'ny finoana ihany ny loha hevitry ny toriteny sy ny mofinaina na ny fampianarana makivaky izany volana septambra izany efa efarana moa izy ity dia mbola miresaka mikasika ny finoana. Raha ohatra ka miresaka ny finoana isika amin'ity Luka toko 7 ity dia mbola azo lazaina ho mampifandanja ny finoana sy ny asa eto i Luka. Na no marina kokoa, tiany Luka ho valitsika ny fanontaniana inona ny zava-dehibe, ny asa ve sa ny finoana. Zay no valian'ny Luka eto. Ny asa ve sa ny finoana, inona ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, inona ny zava-dehibe amin'i Jesosy, ny asa ve sa ny finoana. Ary dia asehony ity Luka toko 7 izany valiteny novaliany ny protestanta rehefa nanomboka tamin'ny taonjato faha 120 izany hoe hamarinina amin'ny finoana ny olona, hamarinina amin'ny finoana ny mpino. Ary dia eto ara dia tazantsika izany toe-tsaina protestanta izany hoe zava-dehibe ny finoana. Ny filazan'ny Luka azy hoe nisy kapiteny anankiray, ny kapiteny tamin'izany fotoana izany olona manan-danja teo amin'ny fiarahamonina, olona manan-toerana ny kapiteny Romana, olona manana izay maha izy azy. Ary dia nanana mpanompo anankiray izay marary. Ary io mpanompo dia nalahelo azy ilay kapiteny be fitiavana dia nalahelo ity mpanompo izay tsinotsinona akory azy. Hitantsika ny fanindro-tenan'ny kapiteny dia lasa izy naniraka ny loholon'ny jiosy akeo amin'i Jesosy hoe mba hiadio varotra amin'i Jesosy mba hanasitrana ity mpanompoko ity. Rehavako io no mipetraka ny hoe ny asa. Nanao asa soa zany ity kapiteny ity. Ary mazava ny tenin'ny olon'ny jiosy eto manao hoe miendrika hanaovanao izany izy satria tia ny firenentsika sady tia ny sinagoga. Niady varotra izany reto loholon'ny jiosy reto. Nitondra ny asa soa nataon'ilay kapiteny hoe mpanao asa soa izy ka miendrika topazanao maso Jesosy. Olona manao asa tsara izy, olona nanao ny tsara izy, olona tia antsika izy, tia ny firenentsika izy, tia ny sinagoga izy, noho izany dia izao miendrika valianao soa izy, miendrika mba jerenao ny olana, mba jerenao manokana
zany zavatra mahazo azy zany. Zay le resantsika teto hoe asa. Ary dia hoy filazan'ny Lukas 10:21 hoe Jesoa nandeha niaraka taminy. Jesoa zany nanaiky ny fanelanelana nataony reto loholon'ny Jiosy reto, nanaiky ny handehoany am'le kapiteny Jesoa noho ny asa soa zay nataon'le kapiteny, de niaraka tamin'ny le loholon'ny Jiosy Jesoa handehoany am'reto kapiteny, hoany am'ty kapiteny ity sy ray marary. Saingy zao mamperitreritra, hoantsika manao hoe zava-dehibe ny finoana, fa milo le finoana de zao zava-dehibe le asan'i Jesoa eto. Matsoa Jesoa nanaiky nakany am'ilay kapiteny dia nanaja ny tenin'le Jiosy reto izy. Fa tsy de tenin'le Jiosy nefa ny tena raha jerena Tsiprian'ny teny ny tena natsain'i Jesoa, fa lay asa soa nataon'ilay kapiteny. Aika zava-dehibe am' Jesoa koa ny asa soa. Ay zava-dehibe tam'i Jesoa ny fihetsika le kapiteny. Hoantsika manao hoe amin'ny fiangonana protestanta, amitsika protestanta zao hoe tsy ny asa ankefy de zava-dehibe fa ny finoana e. Saingy zao eto de zao Jesoa de nanaiky hibanjina, hijery ilay ny olan'ilay kapiteny, iaino ny olan'ilay kapiteny noho ny asa soa. Fa tsy asa soa fiasa soa nefa raha mamaky le andinitsotra masintsika, fa asa soa sarobidy nomeny Jesoa toerana io. Izy manao hoe tia ny firenetsika izy sady tia ny sinagogatsika. Lay kapiteny zany de zao tia ny fireneny Israely ary tia an'Andriamanitra. Raha tsorina de zao zany ny asa soa nanaitra an' Jesoa tam'ty kapiteny ty, ka nahatonga an' Jesoa olina tam'zany kapiteny zany, manao hoe iza ary zany kapiteny zany, inona ary ny atao am'zany kapiteny zany. Ary te hiamantatra ity kapiteny ty mihitsy aza, satria kapiteny zay jentilisa, zay romanina, mpanompo sampy, nefa tia ny fireneny Israely, tia ny tanindrazan'i Jesoa, tia ny fireneny Jesoa ity kapiteny ity. Vahiny izay mpanjana tany, vahiny zay masika aza, nefa tia ny fireneny Jesoa. Ary mijery atsika manao hoe ny firenetsika, hoy ny filazan'ireo loholon'ny Jiosy azy, firenetsika zany hoe nampidiriny ho tompon'ilay firenena koa Jesoa. Lay loholona Jiosy tsy niteny hoe tia ny firenenay, fa tia ny firenetsika mantsy Jesoa. Ary lay firenena de hoe etne, le etne zay razana teny hoe etnika dia tsy milaza lay firenena marafitra azy, mafanjakana azy loatra, fa milaza le firenena amavondron'olona miaramonina, mitovy kolotsaina, manana fananana manana soiombonana, zay le etne, zany hoe vondron'olona manaiky iaramonina, manana sotoavina iombonana, manana fahendrena iombonana, manana kolotsaina iombonana. Dia eo zany le kapiteny de zao tena toy ny hoe nieritreritra ny tenany mihitsy ho toy ny fireneny Israely izy. Tia lay Jiosy izy zany, tia reo olona reo izy, reo firenena zay nizanahany, tia ny Jiosy zay zanatany ity kapiteny ity. Ary zay nanaitra an' Jesoa hoe iza ary zany olona izany, izy zany kapiteny hafa kely zany, izy zany kapiteny romanina zay tia ny firenena zanahany. Ary dia ny faharoa de hoy ny filazan'ny Lukas amin'ny fitantarany raha miresaka izy manao hoe reo loholon'ny Jiosy, dia tia koa izy ny firenena ary nanorina ny sinagoga, zany hoe nanaja an'Andriamanitra, nanome toerana an'Andriamanitra na de olona mpanompo sampy ary. Liny Jesoa. Eto zany Jesoa dia nandeha nanaiky hitsidika lay kapiteny na lay mpanompon'ilay kapiteny, satria Jesoa liana, tia mantatra hoe inona ary iza ary zany kapiteny zany, zany mpanao asa soa zany, iza ary zany olona izany, mba manahoana izy zany. De niezaky Jesoa nandeha nakany. Saingy rehefa tonga teo akaikaiky ny trano izy de iny le kapiteny naniraka olona, miteny aza saina makaty izy, aza saina makaty izy, fa tsy mentsika hidirana ato ambany tafotranoko akory. Zany tranona kapiteny romana zany ange trano tsara tarehy, trano
tsy taka ny tranony Jesosy tao Kapernama izay trano tsotra akory ary fa trano manana zay maha izy azy madio mihaja misy azo lazaina ho manana zay maha izy azy ny tsara trano fa zao hoe le kapiteny tsy mendrika hidiranao ambany tafitrano koa ary dia tsy niditra tao mihitsy moa Jesosy mazava ho azy Jesosy dia sady tsy nahita ilay marary no tsy nahita le kapiteny ary dia inona zany na sitrana ilay marary inona na sitrana ilay mpanompo le kapiteny eto ny finoana le kapiteny ny finoana ay zany ny asehon'ny liketo izao zava-dehibe le finoana no lay asa nositranony Jesosy le mpanompon'ilay kapiteny tsy hoe satria nanao asa soa izy hoe nanao ny sinagoga tia ny firenena na de zava-dehibe ary zany tena zava-dehibe tokoa fa izao nositranony Jesosy le kapiteny nasitrana ny mpanompon'ilay kapiteny noho ninona noho ny finoany de tsika manao hoe hita miariary amy Luka toko faafito ty fa zava-dehibe lay finoana eto ay ny fahasitranany ity mpanompony ty kapiteny ty tsy hoe mérite tsy hoe karamany ny asa soa nataony na valipitita amin'ny asa soa nataony tsy zay ary tsy nitady an'izay mihitsy le kapiteny azy fa nitalao tamy fanetretena hoe mitenena fotsiny de ho sitrany ny ankizy vaviko ny ankizy lahiko zany hoe Jesosy zany eo dia nahita ny finoan'ilay kapiteny dia nanasitrana na ilay tsy salama osika manao hoe amin'ny teandiny tsotra masina am-piaratanantsika ity dia omeny Luka toerana ny finoana ary ny finoana io kapiteny io de finoantsika am'izao taonjato faha raika amby roapolo zao mitodika amitsika zay tsy nahita ny Jesosy ara-tantara mihitsy eto i Luka Jesosy ara-tantara le teraka tao an-tranomby Jesosy ara-tantara ilay nanadiomy boka fa itsika tsy mahita an'izay Jesosy ara-tantara zay intsony tsy mahita an'izay Jesosy azo tsapahitana an'izay intsony fa tahaka ity kapiteny ity lay kapiteny ity zany dia tsy manao zava-dehibe lay Jesosy ara-tantara tsy lay Jesosy ataotsika hoe ara-nofo ny zava-dehibe aminy fa ny finoany fa mahasitra an' Jesosy de tahaka atsika ankehitriny mihitsy itsika tsy afaka tsy nandray tanana an' Jesosy na ny sasan'ny Jesosy tongotra na nomeny Jesosy ny fahanany Jesosy tahak'izay hitatsika amin'ny filazantsara fa tahaka ity kapiteny ity tsika mino fotsiny zao fa izao hainy Jesosy ny manasitrana na dia tsy mikasika le marary azy izy hainy Jesosy no manasitrana na dia misy elanela toerana azy eo amy Jesosy elanela toerana la jiografia eo amitsika sy Jesosy tahaka ity kapiteny ity isika am'izao andro ankehitriny zao tsy mahita an' Jesosy ara-tantara tsy mahita an' Jesosy azo tsapahitana tsy mahita an' Jesosy hita maso amy mason'olombelona vasaingo zao kosa mahatoky fa Jesosy de zao afaka manasitrana Jesosy de afaka mahavonjy le afaka malala zava-dehibe ary ny finoan'ilay kapiteny eto finoana zay nakasitrahan'i Jesosy ny finoana kasitrahan'i Jesosy zany de tsy tahaka ny finoan'i Tomasy mila pirofo mila famantarana ny finoana kasitrahan'i Jesosy eto dia tsy finoana tahaka ny finoana zay resahanao amin'ny asan'ny apôstôly na amy soratry Luka maro samy hafa finoana mitaky famantarana fa ny finoan'ilay kapiteny eto izao finoana mahatoky fotsiny finoana ao anatin'ny fanetretena hoe za mino Jesosy fa hainao io tsy mendrika handray zavatra aminao akory tsy mendrika handray soa avy aminao akory fa satria fantatro fa mahay zavatra rehetra ianao de izao mino aho refako zava-dehibe ara ny toerany antsoina hoe finoana amin'ity filazantsaramasina araka ny Luka ity mino fa tsy voatery nahita maso an' Jesosy akory tsika na mitady famantarana am' Jesosy tsy voatery tsika hitady an' Jesosy na ary araky ny teny Matthieu hoe ho avy any am-parany any ny olona rehefa anegina any de zao isy hiteny manao hoe aty Jesosy isy manao hoe ary Jesosy de aza mandeha ho Jesosy fa manana finoana manana fahatokina fa Jesosy de mahay zavatra rehetra ary azonao atsoina ao anatin'ny fanetretena fa izay manaitra amin'ny tenteny tsotra masiny ity lehibe faharoa koa de zao lay modely
tiany Jesoa ho alaitsika tahaka. Ay ny finoana de izao aray tahaka koa. Zava-dehibe le hoe Jesoa nitodika tamin'ny olona manodidina azy de nandoka ny finoana ilay kapiteny toy ny milaza hoe mba manaova toy izany koa, mba mino tahaka izany koa, zany no antsoina hoe mpivavaka. Ny finoana de zao finoana tiany Jesoa ho alay tahaka, ho alainy le olona rehetra tahaka. Raha misy zavako malala zavatra mora mifindra ao anatin'ny fiainana andavanandron'ny olona de ny fifaliana. Ny fifaliana ohatra mora mifindra. Rehefa mahita olona mifaly ianao de mora mifaly. Rehefa mahita olona mitsiky ianao de mora mitsiky. Misy zany zavatra mora mifindra. Ny émotion, ny fihetsem-po de mora mifindra. Nataon'Andriamanitra mora mifindra ny émotion, ny fifaliana, ny tsiky, ary mora mifindra koa aza ny émotion, ny alahelo. Rehefa misy malahelo de toy ny malahelo ianao, rehefa misy mitomany de toy ny manganomany koa ny ranomasonao. Mora mifindra ny émotion. Zany hoe zay mazava-dehibe ny filazantsara izay mifangaro mandrakariva, mifamatotra amin'ny émotion, mifamatotra mandrakariva ny fihetsem-po. Satria ny filazantsara de toriana amin'ny fifaliana, de raisina amin'ny fifaliana. Hotsika manao hoe zava-dehibe lay ny fihetsem-po de zava-dehibe mihitsy, ny fifaliana mifindra, ny fahasotoana mifindra, ny hafanam-po mifindra. Fa misy ny zavatra tsy mety mifindra mihitsy, ny faharanita-tsaina, ny fahalalana, ny fahaizana tsy mifindra. Tsy hoe mahay marika be anao de rehefa mifanerasera amin'iny de mifindra le ao, marina fa hoe mety afaka mifampianatra ihany. Fa ny zavatra ataontsika hoe intellectuel, ny zavatra ara-tsaina tsy mifindra. Tsy hoe miara-mipetraka eo hoe ao asa ataovy hoe ao am-piangonana, ataovy hoe ao amin'ny restaurant hoe miara-mipetraka amin'olona mahay matematika ianao de hifindra ho azy eo le izy, tsia. Fa rehefa ohatra ka mipetraka amin'ny olona mifaly ianao rehefa hoe de miara-mifaly fotsiny zao. Ary de tahak'izany eto ny finoana. Ny finoana eto dia tiany Jesoa ho alainy reto jiosy reto tahaka lay finoana lay kapiteny io ny tsara. Ary zava-dehibe zany ny fifaneraserana amin'ny olona mino. Zava-dehibe ny fifaneraserana amin'ny olona mino. Marina loatra fa tsy hoe ny finoana no mifindra, fa ny fihetsem-po ateraky ny finoana de mifindra. Ary zay mazava-dehibe ny antsoina hoe communauté. Zay mazava-dehibe n'lay etine resahan'ny Luketo hoe ny finoana de zao miasa teraky ny finoana, ny vokatry ny finoana de zao manjary mifindra. Rehefa miaina amin'ny finoana lay vahoaka de manjary manana fifaliana izy, manjary manana fiadanam-po izy, ary zany zavatra any de manjary mifindra ao anatin'le fiarahamonina. Zay ke mahatonga an' Jesoa miteny manao hoe anareo ange ny fanasin'ny tany. Fanasin'ny tany anareo satria manana lay finoana. Ary io finoana anatinareo no miasa ho azy, mamoto lay tany tahaka ny fanasana, tahaka ny sira, de manjary misy vokatra tsara. Afaka malala hotsika manao hoe zava-dehibe ny fifaneraseran'ny fifeneraseran'ny mpino. Ny finoana fanapahan-kevitra, ny finoana teraky ny toriteny, fa ny finoana rehefa iainana, ny finoana rehefa tonga ao anatintsika de manjary asa, manjary fihetsem-po, ary iny fihetsem-po iny mifindra. De manjary tahaka ty kapiteny ty hoe rehefa nino izy de zao manjary tiany, na de ny olona zay heverina ho tsinitsiny ao anatin'ny fiarahamonina ary rehefa tonga toetra n'lay finoana de zao nanjary lasa mpitondra fifaliana izy. Afaka koa malala ataovy zava-dehibe aran'ny finoana. Ny finoana de fanapahan-kevitra ino an' Jesoa, zay no resahantsika eto. Saingy zao io finoanao io koa de manjary mitondra soa ho an'ny manodidina anao. Ivavaka tsika. Tompo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka itamanao ana ino sy atoky ny fahendrenao. Ataovy manetry tena tahaka ity kapiteny tonga ohatra ity zay amin'ny finoana. Ataovy tsapanay fa eo akaikiny mandrakariva ianao. Tahiny tontolo androny anio Jesoa, tontolo andron'ny finoana. Ary ataovy mamindra, mampita fifaliana amin'ny manodidina anay zahay. Esorty anatinay ny fitiavan-tena, esorty anatinay ny fiololonana,
fa ataovy misokatra amin'ny mpiarabelona aminay zahay ho tia azy reny. Angoraka ireo zay sahirana, angoraka ireo zay mijaly hijery ireo zay manana ady am-panahy. De tahiny tontolo andronay anio hoe fahasalamana sy heri-tanjaka izahay toera mandrakariva tiam-ponay Jesoa amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ampanjaka ao aty anatinay ny fiadanana fifaliana maharitra sady madio. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.